Salama taolo indray. Amin'ity zany dia ampiasaio anareo amin'ny alalan'ity vidéo ity ny baiko sakafo ao amin'ny potigasy. Voalohany indrindra aloha zany dia mila miresaka amin'ny potigasy na ao messenger na amin'ny telefona na amin'ny ordinateur. Tadiavinao fotsiny hoe potigasy. Dia rehefa hitanao potigasy na mandeha any amin'ny page hoe potigasy koa dia manoratra hoe message dia tsindriana ilay démarrer na tonga dia manoratra koa hoe torohy. Dia avy eo mamaly izy rehefa avy eo hoe inona ny zavatra azony atao. Izao izy mamaly hoe reto ny baiko misy dia ity baiko sakafo ity aliana antsika androany sakafo. Dia mamaly izy hoe baiko fitadiavana fikarakarana sakafo, inona ny zavatra tadiavinao, ohatra hoe mofo baolina. Dia mandray ohatra anankiray koa izay tianao reteneninao na hoe mofo akondro na mofo baolina na trondro maina na sy ny sisa, fa tonga dia ataoko izany io mofo baolina io, mofo baolina. Dia avy eo ireo misy mofo baolina maromaro asehony anankidimy. Raha ohatra izy ka mbola mitady dia soraty hoe toy ny, fa raha ohatra ka hoe efa indray amin'ireo no tadiavinao zany dia tonga dia tsindriana fotsiny ilay laharana, ohatra hoe 455 455 na 555 ilay voalohany indrindra io zany. Dia io ny alefako any dia avy eo omeny ny valiny. Fikarakarana mofo baolina zavatra ilaina: atody anankiefatra, siramamy 200 grama, toy izao ny fikarakarana mazotoa, vonomanina raobelona indrianirina ny nanolotra anazy, io ny sary. Dia afaka mbola mitady sakafo hafa indray ianao. Ny resety hita eto zany, ny fikarakarana sakafo hita eto dia nalaina tao amin'ny mamina.org izay isaorana anazy. Izay fa veloma taolo indray.